avy amin' Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Ny salamo fa 700 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy no ndeha hiarahantsika mamaky mba ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Salamo fa 700 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita dia andeha isika rehetra hiaraka hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka hanao izany ny navotan'i Jehovah, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo, sy nangony ny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany Antsinanana sy Andrefana, ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Ny renireny tany anefitra ireny, ka nanavatsava tany foana, ary tsy nahita tanàna honenana. Nona tsy nangetaheta izy, sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahory, ka novonjeny tamin'ny fahateriny. Dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy, mba hakanesany eo amin'ny tanàna honenany. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona, fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta izy, ary ny fanahy nona dia fokisany soa. Amen. Ny hira fa 200 ny andininy voalohany, faharoa ary ny fahatelo no ataontsika. Hira laharan-kira fa 200 andininy voalohany, faharoa, fahatelo. Amen.
afaka isika rehetra. Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masino, midera sy manome voninahitra ary manaja anao zahay. Noho ny amin'ny maha-Andriamanitra ianao sy noho ny amin'ny maha-mpanjakana ianao ary amin'ny maha-tompona ianao. Nomenao anay koa anio izao fotoana izay hanombohan'ny herinandro ny Fanahy Masina izao, ka misaotranao zahay fa dia natsoanao indray hanatrika izao fotoana izao noho ny fitiavanao anay sy ny famondram-ponao aminay. Dia mankasitraka anao zahay ny amin'ny fanatrehanao amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonay eto, fa ataonay izany ho voninahitry ny anaranao ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nampianatra anay ny vavaka nanao hoe: rainay ho izay any an-danitra, ho Masina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay nio ny anona sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fa 770, ny andiny ny voalohany sy ny fahaefatra, mipetraka ny fiangonana. Hira fa 770, ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, no andendray iarahantsika rehetra manao mialohan'ny amakiany ny mpanompony ny teniny. Maka ny tenin'ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao Matthieu 7, andiny 17 ka hatramin'ny 17. Filazantsara araka ny Matthieu 7, andiny 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galili ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanantona any Jaona izy mba ataony Batisa. Fa Jaona nandaa azy ka nanao hoe: izao no tokony ataonao Batisa, fa ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: eko ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hantanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nikeny izy. Ary vao natao Batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
ity ny zanako malalako izay sitrako. Filazantsara araky ny jauna. Filazantsara araky ny jauna toko voalohany ka ny 720 ka hatramin'ny 430. Filazantsara araky ny jauna toko voalohany ny 720 ka hatramin'ny 430. Amin'ny anaran'ny Tompo. Noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manantona azy jauna ka dia hoy izy, indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary izao tsy nahalala azy fa mba hasehoy amin'ny Israely izy, izany no ny aviako manao Batisa amin'ny rano. Ary jauna nanambaraka nanao hoe, izao nahita ny Fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka ny toetra teo amboniny, ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy hanao Batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idinan'ny Fanahy sy itoerany dia izy no mpanao Batisa amin'ny Fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Amen. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9 andiny 430 hatramin'ny 470. Asan'ny apôstôly toko 9 andiny 430 hatramin'ny 470. Ary raha nandeha tena an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano ka inona moa no misakana tsy atao Batisa? Dia nasainy najanona ny kalesa, ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina teo amin'ny rano dia natao Batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nety mifanahy ny Tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamina lehany izy sady mifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tamin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-patongany ay Kasaria. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 andiny 770 ka hatramin'ny 770. Asan'ny apôstôly toko 9 andiny 770 ka hatramin'ny 770. Ary raha nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao taminy hoe, ry Saoly rahalahy, ny Tompo Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana lehanao no efa naniraka mba hirata amin'ny masonao ary mba ho feno fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia ny zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao Batisa, ary ninakana izy ka natanjaka. Asan'ny apôstôly toko 470. Asan'ny apôstôly toko 10 metomboka eo amin'ny 470 ka hatramin'ny 770. Asan'ny apôstôly toko 10 metomboka eo amin'ny 470 ka hatramin'ny 770. Raha mbola nilazany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay ny fanahy masina, tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana Batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Dia nasainy natao Batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahin'ireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 1 hatramin'ny 7.
Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 1 hatramin'ny 7. Sady namina